Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaina mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Indroary ireo lohatenim-baovaontsika. Isokatra ny taopambolena faharoa ao amin'ny lema Kibamangoky. Vova amin'ny ampahany ny olana famatsiana rano fisotro madio ao Ambovimbeandroy. Tratra atao soanerany vongo ireo dahalo enina mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika saika nafika tany Fenelivest. Alafiny fambolena no isatarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ho famalina ny etaetan'ireo tantsaha mpamboly vary ao amin'ny lema Kibamangoky dia isokatra ny taopambolena faharoa ny fambolem-bary amin'ity taopam-pamokarana 2024 ity. Paika dia maneho ny fahavononan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo anatratra ny politika mpanjakana ampiroborobo izay fambolena izay antoko ny fahaleovantena ara-tsakafo. Faray Lasmira Julien Andrenambiny. Nahomby ny fitantanana rano ao amin'ny lema Kibamangoky tamin'ity taopambolena ity. Mahatratra 4 taona ka hatramin'ny 5 taona isan'ny hektara voavoly ny vokabary ka lemaka 490 hektara no namboleny tantsaha vary. Raha amantaonany maro ireo tantsaha ato amin'ity sompotra ity no tsy afaka mamboly deuxième saison dia mangataka ny isiany izany izy ireo amin'izao. 10 taona eo zay no tena nijalenay fa première saison ihany nataonay ka amin'ity zany mahatokony ny fitondrana mpanjakana zay misy fa tena hisy ny deuxième saison ka mba tianay ny voan'ny ranonay amin'ny première septembre mba hiotazanay vary manomboka amin'ny décembre ka hatramin'ny janvier mba hipetsahany calendrier culturel ara-dalàna zay tsy fihitanay tamin'izay hoe première saison manomboka janvier mifaragna mois de juin, deuxième saison manomboka première septembre ka mifaragna amin'ny décembre. Mifanindran-dalana amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny tantsaha izany ka manolo tena ny ministera piahy amin'ny alalan'ny fitalevam-paritry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo hanatotosa ny deuxième saison ny fambolem-bary eto amin'ny lema Kibamangoky. Mazava ny toromarika napetraky ny ministera sy ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny atao zay apisy deuxième saison atao amin'ny lema Kibamangoky amin'ity taona ity ary eto izahay dia manamafy fa ny fikambana mpitantana rano dia efa nanapaka an'izay ary anampy any zareo araka izay azo atao ny atao fitalevam-paritra fambolena tsy mondrefana fa dia hisy ny deuxième saison amin'ity taona ity dia ho tapaka amin'ny 30 Jona ny rano ahafahana manatanteraka ny fikojakojana ireo lakan-drano rehetra ny entretien zay tokony atao avant canal sy avant prise araka ny fatao isa-taona ary efa vonona amin'izany ny teknisianina sy ny oentimanana amin'ity taona ity. Kanentana izahay eto mahakasika ny fandoavana ny sara mpikojakojana ataontsika tantsaha mpampiasa n'ity lema Kibamangoky ity raha tsika mahalala fa tsy maintsy mandray anjara feno amin'ny fanatsarana ity fotodrafitrasa zay tsisy mpanana atao eto Madagasikara ny manontolo ity isika mba ahafahantsika manana azy ela. Zay ny makasika an'iny fa hanosokafana tamin'ny fomba ofisialy atao manatantely taolagnaro ny taom-pitazana lavanila maitso any amin'iny faritra Anosy ny fantatra nandritra izany fa ny vokatra avy ao an-toerana no anisan'ny tsara indrindra raha eto Madagasikara. Mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola maro no efa mifanometanana amin'ireo tantsaha mba hitazomana trano izay kalitao izay ary koa mba hampitomboana ny vokatra sely. Adonis Eliza Razana Tahiry asolo tenanay any Tolagnaro. Sokazina ho anisan'ny vanila tsara indrindra eto Madagasikara ny vokatra avy eto Tolagnaro satria dia ambony dia ambony ny tany vanilina raketiny izany hoe 2 teboka 8 ka hatramin'ny 3 teboka 2 araka ny tarehimarika na vokan'ny laboratoara. Mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola maro no miara-mifarimbona mifanometanana amin'ireo tantsaha ahafahana mitazona trany izany kalitao izany sy ampitombo ny vokatra. Iray amin'ireo ny dedikasa pik andian'ny fahatelo. Dingana maro moa no efa vita na hatratrarina izao vokatra izao. Fa be ny ezaka natao na resaka fandriampahalemana
Misy ihany koa ny famantarana manokana nantsoina hoe poinçonnage ary matotra ny fiarah-miasa amin'ny manam-pahefana sy ny mpitandro filaminana amin'ny fandrindrana izay fivezivezen'ny vanila zay ary hita fa tena efa niezaka EDB ny faritra Anosy amin'izay totsika hoe fidirana amin'ny tsena ara-dalàna izay. Anisan'ny tombony anankiray koa teo anatin'ny politika ny fitondrana fanavaozana ny fanalalahana ny ataontsika hoe fanomezana ny fahafahana na ny autorisation d'exportation, agrément d'exportation. Mandrindra sy manamora ny fandaminana mba hampiroborobo ity sehatra ity kosa no anjara biriky ny faritra Anosy akoatra ny fitadiavana lalam-barotra mba ahazoany tsirairay tombony. Izy ity moa tsy voly hoe ho azo hoanina eto ahondrana ka dia anisany ataon'ny faritra koa zao ny mijery sahady ireo fidy any ivelany. Efa nisy firenena koa zao nanontany dia valiana fa tsy maintsy manontany miresaka amin'ireo surtout ny plateforme ny rafitra rehetra izay mitsangana mahakasika an'ity vanity avo zay afaka mamaly an'zareo dia avy eo ampifandraisina ry zareo dia eo le principe hoe tokony samy mahazo tombony na ny fanitanjotsika dia irovorovo izy satria tena anisan'izay miteny teo hoe tsara kalitaony atsika. Teto Manantantely Tolagnaro moa no nanokafana ny taom-piotazana lavanilina maitso ho an'ity taona 2024 ity atao anatin'ny faritra Anosy. Atany amin'ny faritra Anosy izay fa no tanteraina tao amin'ny commune Ambararata ny fanokafana ofisialy izay taom-piotazana lavanilina izay ihany koa atany amin'ny tapany ambany ao anatin'ny distrikany Befandriana-Avaratra Honoré Apodien Jeanne Patricia. Tao amin'ny komina ambanivohitra Ambararata no nanokafana ofisialy ny taom-pivarotana lavanilina taona 2024 ato amin'ny distrikany Befandriana-Avaratra izay notarihin'ny filoha ARV Alliance Régionale Lavanilina Sofia Malatsahambo Ronaldo Chan ary ny filoha ADV Rabardimby Elson Briand. Tonga nanome voninahitra izany tao an-toerana ny lehibe ny distrika Befandriana-Avaratra Ramasy Solindady Piro. Ny vohitra nandritra izany fa ho amafisina hatrany ny lalàna mifehy ny fandrarana ny vanila ato amin'ny faritra Sofia mba hiadina amin'ny kalitao. Entitra ny hoe amin'ny fagnaramaso ny kalitao la vanila sy ny fagnaramaso amin'ny izay taratasy izay ampiasaina amin'ny fisokafan'ny tsena. Ka eto moa ny tena anay dia magnambara fa tsara ny vokatra ary tsara ny kaliteo ka magnantegna ho tonga maro atsika collecteur pandrara avy agny amin'ny faritra amonjy izay tsena zay ary agnisan'ny tsena sokatra faharoa agnatin'ny région de la Sofia. Nafana ny adivarotra nanombaka tamin'ny 2 hetsy ariary ny mpamboly ary ny gadina 3 alina ariary, ny mpividy kosa nanombaka 500 ariary ary ny janona 2 ariary ary manao antsoavo ireo mpandraraha ny vanila mba ho tonga hividy lavani ato amin'ny distrikany Befandriana-Avaratra fa tsara ny kalitao ary no amorena mifanaraka amin'ny vidiny ankehitriny ny sarany ireo antota taratasy ilaina momba izany. Efa resaka fambolena isika eto dia andao resaka fiompiana indray atao amin'ny commune Ambila distrikany Manakara no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tantely izay mikarakarainy ady raha nampafantatra ny mazava-dehibe ny fiompiana tantely eo amin'ny fiainana andavanandro sy ny tombontsoa manokana azo avy amin'izay fiompiana tantely izay ho an'ny mpiarabelo izy ireo ny tetikasa ady raha dia manome tantsoroka ho an'ny mpiompy tantely fa indrindra ho an'ny vehivavy sy tanora izay no safidiana azo tombony mivantana amin'izany. Dozité Malala, Eric Didier. Anisany mamokatra tantely tsara kalitao ny faritra fitovinagny raha eto Madagasikara ho fampiroboroboana ity lalam-piariana ity nampifantarina mpiomby tantely izay misitraka ny tantsoroka amin'ny tetikasany adra ny matsara ny fiompiana tantely eo amin'ny fiainana andavanandro fa indrindra ny fahazahoana loharanom-bola maharitra. Ino no entina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tantely izay no tanteraina teto amin'ny commune Ambila distrikany Manakara. Ny tantely dia isan'ny miara-miaina amintsika namatsika manao izay azontsika atao hiarovana azy ireny isika satria ny tantely manatsara ny fahasalamana, manatsara ny totolenana sy ny maha olona.
mitetika asa adra manao ezaka ho an'ny tanora fa indrindra ny tanora vehivavy hanampiana amin'ny fananana loharanam-bola ankoatra ny tombontsoa hafa. Mahazava-dehibe ity tetikasa ity fampanana-karena ho an'ny tanora vehivavy amin'ny fananany loharanam-bola sy ahafahan'izy ireo mivarotra izany ivelan'ny faritra. Manohana ny tetikasany Adra ny eo anivony faritra Fitofinangy ary maneho fahavononana amin'ny fiarah-miasa mba ho tombotsoa ny rehetra. Lalam-piariana mahavelona tsara izy ary misarika makany amina tombotsoa maro. Voalohany dia tsy maintsy miaro ny tontolo iainana ianao raha mpiavokatra tantely. Faharoa ny fiompiana tantely dia mora ny fanatanterahana azy satria tsy mila tontolo sarotra fa na atiala na kriatrala na eo an-tanàna dia azo ametrahana azy. Fahatelo dia famoronana asa mivaingana ka na ny eny ambanivohitra ary dia mahazo asa ary ombonanay avy eo anivon'ny faritra amin'ity tetikasa Adra ity ny fampiroboroboana ary indrindra fanomezana tantsorika ho an'ny ampiray-tandrazana amin'ity faritra ity ka vonona iantsehatra amin'izany fiompiana tantely zany. Komina roa ato anatin'ny distrikany Manakara no misitraka ny tetikasany Adra, ahitana ny Tatao sy Ambila. Alafin'ny fanabeazana kosa haharitra 2 andro ny fionam-be momba ny fampianarana teny anglisy eny amin'ny UNS Sampefloha mandray anjara amin'izany any eo anivon'ny maso ivo amerikana sy ny avy eo anivon'ny ministera telotota misahana ny fampianarana eto Madagasikara sy ny ELTA izay ivondrona ireo mpampianatra teny anglisy eto Madagasikara. Atao izao hetsika izao hanatsarana sy anamorana ny fampianarana io teny pirenena io. Analsora Andriamasinoro Fi Rarjon. Mahazo vana ny fampianarana teny vahiny eto Madagasikara. Anisan'ny teny anglisy izay teny pirenena manana ny maha-izy azy maneran-tany amin'ny lafin-javatra maro toy ny toe-karena, ny teknôlôjia. Izy io no ampiasainy eo anivon'ny firenena mikambana. Manohana ny fanavozana ny fampianarana ny teny anglisy eto amintsika ny maso ivo amerikana antony izao fionam-be izao. Tsifitsifim-pitenenana sy voambolana fotsiny ny teny anglisy fa manokatra lalana maro ary rohy mampifandray ny fifanankalozana ara-panabeazana, ny fivelarana amin'ny siatry ny asa sy ny fiarah-miasa iraisam-pirenena. Actually, I've never been doing more on English language here. Right now, we are... Anisany nanoana lehibe ny fikambanana ireo malagasy fampianatra teny anglisy eo anisany fikambanana ELTA izahay ary niaraka tamin'izy ireo dia efa nampiofana mahery ny 2 arivo ireo mpampianatra teny anglisy manerana ny nosy. Ireo mpampianatra nomena fampiofanana ireo mahery ny 2 arivo ireo indray no mampianatra ireo mpampianatra mampiofana ireo mpampianatra hafa manerana ny nosy. The RELO who are going to come and help with curriculum development, specifically English curriculum development, here with at the minister's request. Tsika moa zany zao mikendry an'ilay kalitao mpampianarana dia ireo mpampianatra ireo zany amin'izao fotoana izao à travers ny ELTA dia misy fivondronana isam-bolana zany hoe ny mpampianatra zany teny anglisy dia mivondrona zareo dia misy fionana dia fanaovana pratika ilay teny anglisy satria fantatsika fa amamalagasy atsika dia matetika zany méthode traditionnelle be na ampianarantsika grammaire be fotsiny dia voafela izy fa rehefa anao an'ilay pratika izay tena teny anglisy dia sahirana ilay ankizy mivakavaka amin'ny fitenenana dia izay le mahatonga ny zareo avy ato amin'ny ambassade amerikana ny ELTA zany hoe ahoana nafahandre ny mpanabe mpampianatra teny anglisy reny mafehy an'ilay tena teny anglisy afahany mampita izay amin'ny mpianatritsika ka afehezany zareo an'ilay fitenenana zany. Ny fifehezana ny teny vahiny tsy midika akory hoe manamaivana ny teny malagasy isika ka ny teny anglisy dia anisan'ny teny anankiray tsy azontsika ialana fa mezaka zany ny avy eto amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ohatra na ny ministera hafa izay ao misehatra ny fanabeaza manome lanja sy manome vana ihany koa izay fampianarana sy fianarana teny anglisy izay. Mivondrona ao anatin'ny ELTA English Language Teaching Association ny mpampianatra teny anglisy eto Madagasikara.
mizara ny fahalalany amin'ny mpampianatra hafa ny mpikambana toy ny fomba mora ahazon'ny mpianatra ny lesona ny fanaovana fampiarana sy ny sisa mikaroka ihany koa izy ireo hanatsarana ny fampianarana teny anglisy mahatratra amina miliara ny olona amin'ny teny anglisy maneran-tany betsaka ny tombontsoa azo amin'io tenim-pirenena iray io. The people of Madagascar are seeing that English can open doors and increase ny mponety Madagasikara dia miaiky ary tia sy mahafantatra fa ny teny anglisy dia teny manokatra varavarana mety hitondra sofana raroatra amin'ny fivoarana eo amin'ny sehatry ny asa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fianarana ihany koa na eto Madagasikara na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy manam-pahaizana manokana momba ny teny anglisy miasa eto Antananarivo sy ny Fianaratsoa manamafy ny fampianarana teny anglisy raha mpampianatra 10 no manaraka fampianarana ampitain-davitra ka izy ireo indray no hampitizany oratoviny amin'ny mpampianatra hafa. 70 taona niarahany asa Etazonia sy Madagasikara ankehitriny maneho izany fifandraisana izany ity fionambe ity miara-mandroso sy miamatanjaka amin'ny alalan'ny fanomezana lanjan'ny olona sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao. Ivadika lafim-baovao fa tanteraka isika ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona nijoroany orinasa Jiramany hetsika fampiratiana antsary mampatsiahy ny lalana nodiavin'ny Jiramany andritra ny 15 taona tsy fampiratiana antsary fotsiny fa sehatra iray ampisehoana ny finiavany orinasa Jiramany iroso amin'ny fanavaozana sy anarenana indray ny orinasa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny trano sary Ambohida izay hetsika izay ary toy mandritra ity herinandro ity. Sandra Rakotoarson a Stéphane Alphonse. Nandalo fototsaratra maro ny Jirama tao anatin'ny 15 taona nijoroany. Nambola maro ary ireo fanampy sedrainy eo amin'ny famatsiana rano sy herinaratra. Devina ny orinasa ny hanohy ny fanavaozana sy tady vahaolana maharitra entina narenana sy ampandrosoana ny Jirama. Tena zava-dehibe entina ao anatin'izao fanarenana Jirama zao ao anatin'ny fanavaozana ny Republika zao dia ny accélération na ny fampandehanana aingakaingana kokoa anireo rafitra na ny fepetra isan-karazana ahafahana manao izany fampitanterahana ny fanarenana izany sy ny ezaka isan-karazana izay efa natao iarahana amin'ny fitondram-panjakana ny mpamatsy vola satria tsy afaka ny ala amin'ny mpamatsy vola aloha isika. Raha mampatsiahy ireo lalana ny lalovan'ny Jirama ny fampiratiana tsary etsy Ambohida dia manamafy kosa ny tompon'andraikitra fa apetraka hatrany ny paikady anatsarana ireo tolotra. Fametrahana ireo angovo mandeha amin'ny alalan'ny masoandro izay efa hitantsika fa misy zao any Mangatany efa mihodina zany amin'izao fotoana zao eo amin'ny 5 mégawatt eo eny ilafy 7 mégawatt no eritreretina hipetraka fa efa misy 1 mégawatt efa miditra ao anatin'ny tambajotra mpitsinjarana herinaratra eto Antananarivo misy ny fanamafisana izany koa ny Moramanga ohatra maromaro izy ireo todrano mandekaleka zany amin'ny fotoana fa amin'ny maintany dia mazava ho azy midina ny tahan-drano izay mampiodina mandekaleka manjary mampiasa moteur thermique goavana be zany izy fantatsika nefa ny hoe ohatrinona ny vidiny solika amin'izao fotoana izao dia izay no mahatonga an'ilay hoe isaky ny feno ny fepetra ahafahana mandatsakorana manao orana artifisialy dia manatanteraka izany ny Jirama. Ankoatra ny fampiratiana tsary anisan'ny tanjon'ny hetsika ihany koa ny anangonana sosikevitra avy amin'ny be sy maro amin'ny fanarenana ny orinasa mba ahafahany mamaly bebe kokoa ny filan'ny mpanjifa sy mandray anjara ny fampandrosoana ny Madagasikara. Efa resaka Jirama ihany isika teo dia tonga ao an-tsaina avy hatrany resaka jiro fa ity vaovao manaraka ity dia momba ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro satria dia nahazo ny anjarany miisa 20 ny komuna ambonivohitry Vatomandry hanatevenana ny efa misy 20 hafa ho an'ny azana tanàna Saint-Augustin ao amin'ny izay ezaka manokana avy tamin'ny solombavambahoaka mivady hanatsarana ny tanàna sy hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana na diabakoly solotenanay any Vatomandry.
Hanamafisana ny filaminana sy fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiarahamonina nanolotra jiro mandeha amin'ny herinmasoandro ho an'ny komina ambonivohitra Vatomandry sy ny zanatanàna Saint-Augustin ao Vohitsara ny solombavambahoaka ny Madagasikara Sophie Ratsiraka sy Andriamatoa Vadina. Ezaka atao anohanana ny fampandrosoana indrindra koa hanatsarana ny fahazavana eny amin'ny lalam-bahoaka. Ny jirama anatanteraka ny asa ary ny fokon'olona kosa misafidy ny toerana ametrahana azy ireo. Dia nisy fifampiresahana tokotrany tamin'ny chef district sy tamin'ny ben'ny tanàna ary olona avy aty aminareo nangataka ny mba hisian'ny jiro amin'ny tanàna. Ka izy ity moa zany jiro 20 ny voatsirambin'ny tanàna apetraka aminareo aketo. Ny lamina tianay ho hita zany raha tsy madiso dia anareo zegny mila mivory aloha ka hoe akeza tsara be ny ametrahana ananjy keto ny ampitrahana ananjy miaraka aminareo satria tsy maintsy misy karazana teknika bitika moa resaka filaminana ny tegna tandrovantsika sady hoe manome hazavana no mampilamina sady manatsara le tanàna aminareo fa dia voatsirambin'ny tanàna mivady amiagna ny Saint-Augustin moa zany ny filazana anazy fa ny 20 ambiny kosa any monsieur le maire tampitanàna ny Vatomandry ka dia io monsieur le maire. Ilaina fandraisana andraikitry ny tsirairay hitandrovana ny ireto fananana iombonana ireto. Samia mba mikozakoza magnaramaso samy tomponsika mba ampaharitra anazy izay gn'afatra dia raha regny zany mba hisy ankony tsara amin'ny filaminana sy amin'ny fiainasika tia fisian'izao ziro zao. Ny zoma 12 ny volana Jona teo nalorana ofisialy izany ka tsy noadinoiny ny solombavambahoaka koa teto nanolotra votomatra ho any ireo ray aman-dreny araka ny fomba fanao aty an-toerana. Avelantsika eo ny makasika an'iny fa nanao fanambarana ny olavitry ny mpitsabo eto Madagasikara manoloana ireo sazy navoaka tamin'ireo dokotera apikambana ho aminy atao rian'ny tranga izay natonga ny fandiniana manokana any andraikitra arakasan'ireo dokotera apikambana raha tsy ahivina dia vao andro vitsivitsy lasa izay hanona moany fitsarana ny adidy fanampampanazavana. Ny olavitra dia manamafy ny amin'ny fanajana lalàna etika ara-pitsaboana ary ireo fepetra voarakitra ao amin'ny lalàna deontolojia ny asa fitsaboana no sady mampatsay ihany koa fa ny tombana andraikitra mifandraika amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana dia tokony iorina amin'ny fandiniana marina tsy mitanila ary feno ny zavamisy. Tombanana anatin'izany ny andraikitra isam-batan'olona ary mijery ireo ambana ara-pintantanana ara-drafitra ary ireo fepetra sy fenitra iasan'ny mpitsabo izay misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana sy ny fiarovana ny fitsaboana omena ny marary. Ny kalitao sy ny fiarovana ny fitsaboana dia andraikitra iombonana ka ilana ny fandraisana andraikitry ny mpiasa ny fahasalamana sy ny mpiantsehatra rehetra ao anatin'ny rafi-pahasalamana. Mifototra amin'ny andraikiny amin'ny fandrindrana sy fampiroboroboana ny etika ara-pitsaboana ny olavitra ary miantso ny sy ny fandiniana lalina sy tsy mitanila ny toe-javatra rehetra nitarika ireo tranga ireo ary manamafy ny fanoloran-tenany hiaro ny asan'ny asa fitsaboana sy ny fitokisan'ny vahoaka ary ny tombotsoa amboniny marary. Iray volana izay no navoatendry ny talepatry ny fahasalamana atsinanana dia efa mitodika ao amin'ny ADRS sahady ny safidin'ireo tetikasa sy fikambanana izay misehatra amin'ny fahasalamana ka nitondra fampitaovana Bruno Randrimampiona Kenny Leonard sy tenanay Anny Thomasina. Mifanolotanana amin'ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana ireo sehatra mpiara-miombonantoka aminy nisy ny fanolorana mpitaovana kajy mirindra avy tamin'ny tetikasa WISH 2 avy ao anivon'ny fianakaviana sambatra sy ny UCP unité de coordination des projets any anivon'ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny UCP izay nanolotra ordinateur portable 3, ny WISH 2 kosa nitondra imprimante lehibe 2 sy ordinateur fampiasa birao izay natao hampandehanana ny asa anivon'ny fitantanandrara izay ho ampiasaina sy ho alefa amin'ireo ny safidina andefana azy. Ihany moa zany misy fanolorana fitaovana enti-miasa ny ordinateur sy ny imprimante
ary koa misy fanafody entiny aby amin'ny poste cyclonique zay nandalo teto amitsika amin'ny any amin'ny soin de proximité. Mibika zany fa tokisan'ilay partenaire technique et financier zany le respect d'atsinanana satria ray volana zay miaraka teto efa nametaka zany fa atokisany zany ny mpiara-miasa zay zany ny antony ary mampanantegna zay fa mbola tonga maromaro zany ny partenaire anampy ny de respect d'atsinanana satria le zavatra tobotro zany amizao zany tombontsoa ho an'ny vahoaka fa tsy hoe ho an'ny mpiara-miasa fotsiny fa entiny kirikireny ny fahasalamana atao de respect d'atsinanana. Ilaina araka zany ny fifanohanana toy izao indrindra ho an'ireo tetikasa miasa eo amin'ny sahan'ny fahasalamam-bahoaka ary efa taratra izao dingana noentin'ny UCP sy ity tetikasa avy anivon'ny fianakaviana sambatra ity. Mbola ijanona atao masina ihany isika na efa maro aza ireo dingana sy asa anentiny asosy Madagasikara indrindra tamin'ny fandalovany rivo-doza gezany dia mbola maro ny ezaka ataon'izy ireo ka nanolotra fampitaovana ara-panafody fitsaboana ho an'ny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana. Mbola Bruno Andriamampiona sy Kenny Leonard. Nitondra ny anjara manandrify azy tamin'ny fiahina ara-pahasalamana ny vahoaka taorian'ny loza voajanahary ny asosy Madagasikara toy ny fitsaboana ny ponina tao amin'ny distrika ny Toamasina faharoa ny fanaovana vonjy-taitra madiva ifarana araka izany ny dinga nataon'izy ireo naharitra 3 volana mahery koa natolotra ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana ny ampahany be tamin'ireo fanafody sy ny kojakoja izay mbola ho azo ampiasaina ho fanampiana amin'ny asa maro mbola miandry nahitana baoritra lehibe folo sy fanafody fampiasa anivon'ny hopitaly. Ny fanafody izay natolotra ny androany moa zany dia anisan'ny fanafody nampiasaina eto amin'ny resaka soin de proximité ihany ny vonjovoina. Ireo fanafody izay maro hitasika nandritran'ny raha ty mandritran'ny folo carton azy io mba ahafahana ampiasaina mba manohy n'le asa nataony so satria efa fantasika fa efa mamaramparagna ny intervention zay ataonay amin'ny volana ty zay tamin'ny poste gezany. Izany rehetra zany dia raha ohatra misy tsy fanohanana toana ara-fanafody zao dia tafiditra sara amin'ny fiarah-miasa eo anivon'ny ministère. Ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka Atsinanana Dr Zara Sanali Patrick ranandray izany dia naneo fa tena miroso amin'ny fiarah-miasa amin'ny tsy miankina ny fanjakana ary izay no tena ilaina sy hiantsona ny fiarah-mientana mba ho tombotsoa ny vahoaka mila ny fitsaboana sy ny fikarakarana lafiny ara-pahasalamana. Mbola izay vaovao ny fahasalamana izay ihany nanomboka tany Ambanja renivohitra Ritoy amin'ny komina 720 ny tolotra maimaim-poana mikasika ny fahasalamam-bahoaka izay nataon'ireo mpikambana ao amin'ny mpitsabo infirmière Lucien Tongarivo. Nisy ny hetsika fanomezana tolotra maimaim-poana ho an'ny daolobe nataon'ireo fikambanan'ny mpitsabo na infirmière ato anaty distrikana Ambanja toy ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana, vaksiny fanefitra amin'ny mpox, dépistage maromaro toy ny diabète, tosidra, palu ary STBH, misy koa ny fizarana fimailo na kapote. Rahantsika mahita ma zegny misy ny kany mpox zegny amintsika eto dia nandeha mesure ma zegny zay hoe aleo misoroka toy mitsabo ka namampidiranay vaccin mpox zegny agnatin'le événement zay natao ho an'izegny agnano deuxième dose zegny nagnano to ho an'izegny mbola agnano première dose zegny mbola tsy diso anjara mbola afaka nagnano zegny. Ny tegna tanjony zegny agnatin'izy ity voalohany ny fampiroboroboana ny asa ma infirmier satria infirmier zegny agnisan'ny base. Nambara tapabe masony vahoaka teto koa fa hoe inona no tena asan'ny infirmiera ary inona no tena anjara asany amin'ny fahasalamam-bahoaka. Manana andraikitra lehibe zany ny infirmier zegny agnatin'ny tontolon'ny fahasalamana. Ny fahasalamana ho an'ny vahoaka zegny agnisan'ny objectif maventy ary zay zany no tanjona agnatin'ny raha hoe fahasalamana marikitry vahoaka ary ny infirmier zegny agnisan'le olo marikitry ny vahoaka marikitry ny marary indrindra zegny agnatin'ny fahasalamana ty. Marina fa ty hetsika fanomezana tolotra maimaim-poana ty dia hitohy ary teto ireo komine na 720 ato anaty distrikana Ambanja.
Ivadika lafim-baovao afa-tanteraka isika ny aina tao anatin'ny tsy fisindrany fisotro madio nandritry ny 13 taona ny mponina tao amin'ny Fokotany Soakija commune Vohimanga distrikany Bekily nravina izay olana izay ankehitriny satria dia nahazo fototra fitrasa fahazoana rano fisotro madio izy ireo amin'izao fotoana izao. Ajanofy Rakotony Rina. Ny fisotro madio azo avy amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny mponina 720 tafo sy ho an'ny biby fiompy no natolotra ny vahoaka ato amin'ny Fokotany Soakija. Izahay reto dia solotena avy amin'ny association Fanjiry izay tarihany vadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Elizara Andriamirina dia miaraka amin'ireto mpiara-miombona antoka satria izao asa izao no hitatsika dia tao ny fanapiany izay nikarakara azy manokana dia ny avy ao amin'ny Fondation Atlantique Group ary eto toerana ihany koa ny Merci Ministries Madagascar izay nanampy tamin'ny fahazahoana izao fototra fitrasa lehibe izao dia mirary indrindra izahay avy amin'ny association Fanjiry mba aharitra ela tokoa izao fototra fitrasa izao. Afa-pahasahiranana araka izany ireto mpahazo tombotsoa. Mahafaponay mihitsy nahazo rano madio, nahazo rano tsotra, nahazo rano finomana omby da saotra makafy fa afapo zahay tena falifaly nahazo rano. Sarotra dia manonjao manionareo soa ireo sosina satria fa sy nisy arabolasika ny tany fa zakamy sizasika fangatahasika zay fa helahely nagnano anazy fa misy 13 tao zao vo nahazo ka zay volivola avao koa dia sekeko laha izay nasisako any sekeko leo manimbanio. Mbola hitoy moa izao fanolorana rano fisotro madio izao atao amin'ny faritra Androy sy Atsimo Anjevana ka miisa 10 ny fitambaran'izany. Komuna 12 any amin'ny faritra Sofia kosa no misitraka fototra fitrasa amin'ny famatsiana rano fisotro madio avy amin'ny fandaran'asa zara rano misy araka izany ny lamina amin'ny fitantanana maharitra ny fototra fitrasa iarana amin'ny komity mpitantana any fotony any Sara Miarambelo Roland Rasolo Mandimby. Izay vaovao izay dia hatoizantsika amin'ny vaovaony loza mpifamoivoizana tranga tany Amboasary Atsimo. Mpivady iray nanao double tamin'ny bisikleta tao amin'ny distrikany Amboasary Atsimo no voafaoka ny fiara be izay any orinasa iray mpiara-miasa amin'ny orinasa Colas nanamboatra ny lalam-pirenena 17 ka maty avy hatrany ilay renim-pianakaviana raha mbola manaraka fitsaboana kosa ilay vadiny tany Amboasary Atsimo no nitrangana izay loza mpifamoivoizana izay. Jean Baptiste Sopitenanay any Amboasary. Fiaraben izay an'ny sosiete anankiray izay mpiara-miasa amin'ny orinasa Colas nanamboatra ny RN13 no navoahitsaka mpivady iray ny fampitondra double tamin'ny bisikleta teto atapon-tanàna ny commune Ambonivohitra ny Amboasary Atsimo ny talata fa 4 volana Jona tokony tamin'ny 7 ora maraina lasa teo. Vokany maty tsy tradrano ilay renim-pianakaviana vao mafy naiditra hopitaly avy hatrany ihany koa ilay vadiny. Raha ny filazany mpamily an'ity fiara ity moa zany dia nidepase an'io bisikleta io ny tenany fa nahagaga azy dia efa nisy olona nitangorona tao aorianan'ilay fiarany raha ny filazany ary efa ilay olona voahitraka no nitangoronan'olona teo. Tsy mbola niala firimetatra navohitraka an'ireto mpivady mitaingina bisikleta ireto anefa izany. Mahialana amin'ny fisaforofoana satria eto atapon-tanàna ilay izy. Fanampin'izay nisy mpitandro ny filaminana sendra nandalo ihany koa nandritra izany avy hatrany nasain'ilay mpitandro ny filaminana niditra any amin'ny tobiny zandarmeria ilay mpamily sy ny fiara izay noentiny mba hialana amin'ny mety fisaforofoana fa indrindra iarovana ny ain'ilay mpamily amin'ny mety fitsaram-bahoaka. Amin'izao fotoana izao dia efa eo am-pelantanan'ny zandarmeria aty an-toerana ny raharaha ka endrasana ny tohiny. Zay ny makasika niny fa nahitambokany ny ezaka nataony mpitandro filaminana tany Soneranyvongo jiolaha miisa 9 mitondra fitaovam-piadiana mahery-vaika no sarony zandary tany toerana raikasa anafika tany Fenerive Maka Jesman Rodela Maka Rodela.
Andian Jolay mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no sarony zandary aty amin'ny distrikany Soanieran'Ivongo izay manampikasagna andehanao asa ratsiny any amin'ny distrikany Fenirivoantsinianana. Misy olon-dratsy miisa enida izay miaraka amina fitaovam-piadiana mahery vaika dia ny basy KM zany izay fampiasa ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny bala anankitelo izany basy AKM mahery vaika zany. Dia teo ihany koa ny atao hoe calibre 12 izay tratra tamin'izy ireo ihany koa dia miaraka amin'ny bala 1.10 izay tratra tamin'izy ireo miaraka amin'ny poignard 4 ary borzine 2 dia miaraka amin'ny odigasy. Ka voalaza reto olon-dratsy reto moa dia avy any amin'ny 4 aminanjy ireo dia avy any amin'ny district n'Andilamena. Reo olona reo dia nanana fikasana fa andeha anao fanafina any amin'ny district ny Fenoriva Est iny satria raha ny fahitana an'ireto olon-dratsy reto dia olona tena anafika ary vonona sanatrin'izany amono olona mihitsy satria miaraka amina basy mahery vaika izay fampiasa amin'ny fitandro filaminana sy hita zany fa dia olona tsy mihitsy ireo olon-dratsy ireo raha sanatrika tonga any amin'ny toerana izay anafin'izy ireo. Ka eto ny tenako dia mbola miangavy ihany anantona ny gendarmerie izay manana loharanom-baovao marim-potitra satria ny gendarmerie dia namanao mandrakariva ary ny gendarmerie dia manakaiky vahoaka hatrany ary vonona ny andray ny fitarainan'ny vahoaka indrindra fa ny antso ohatran'izao dia vetivety zay dia tonga atsona atoandro dia tonga atsona alina dia tonga ny gendarmerie. Araka ny loharanom-baovao avy tamin'ny olona tsara sitrapo no nazahoam-bokatra izao. Mbola mitohy anefa ny fikarohana ataon'ny mpitandro filaminana aty Soanieran'Ivongo amin'ny naman'izy ireo. Fiara-miasa ny fokon'olona tsara sitrapo dia trateka ny velam-pandriky ny gendarmerie-pirenena ao Soanieran'Ivongo ireo Jolay endahy izay nikuizana fanafiana ny fandribana amin'ny tampiadina. Mpanao fanafiana kaikilay izy ireo ka saron'ny gendarmerie tany Soanieran'Ivongo. Izao vokatra zao dia noho ny fiaraha-miasa ny fokon'olona sy ny gendarmerie ary izay mihitsy ilay asan'ny gendarmerie fisorohana ny loza dia ity vokatra tsapain-tanana amin'izay fiaraha-miasa izay tsy nisalasala ireo fokon'olona ampandrea ny brigade ny Soanieran'Ivongo raha vao nahita sy nahatsikaritra reto mpanao ratsy reto mitovy ny fitaovam-piadiana. Ka eto dia mbola tohizanay foana ny fanentanana ho antsika rehetra tsy manao mandrimandry manana retina fa raha misy ny olona tsy mazavazava any amin'ny fokotany na any amin'ny toerana izay misy antsika any dia mampandre farak'izay aingana ny mpitandro filaminana. Tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika fampiasan'izy ireo amin'ny asa ratsy tahaka ny kalaky iray miampy ny bala 3 kalibra iray sy bala 1.10 ary antsy 5 miaraka amin'ny odigasy fampiasan'izy ireo mba tsy hatratrarana ny asa ratsy ataon'ny mpanao ratsy reto. Araka izany dia nandamoka ny fikasan-dratsy izay saika ataon'izy ireo noho ny paikady efa nomany ny mpitandro ny filaminana ka nahasaronana azy reto. Arahantsika izao kosa ilay vaovao mahakasika ny famatsiana rano fisotro madio tany Antsohy. Na 20 amin'ny distrika 4 ato Sofia no nisitraka ny foto-drafitrasa amin'ny famatsiana ny rano fisotro madio ho an'ny vahoaka tanjona ho an'ny fandaran'asa zara rano izay manohana amin'ny fisitrana rano fisotro madio ny hampaharitra izany ka nisy ny fikaonan-doha niarana amin'ny komity mpitantana any fotony ho fisitrana maharitra ny foto-drafitrasa. Vonona naraka ny lamina misy ireo ben'ny tanàna amin'ny commune misitraka izany foto-drafitrasa izany. Maro ny olana ny sedrenay amin'ny mandritra ny fisihany zany ny fitantagnana rano zany any aminay fotony ka eto zahay dia makasitraka miheno zahay vahoaka indrindra zahay ben'ny tanàna manoloana zay taheta ny tsy fisotroana rano any amin'ny commune zay misy zahay ary misy koa ny fitantanana
zay afahana hagnatsara ny rivotra-drafitrasa zay efa misy. Manamafy ny tompona andraikitra fa andraikitra ny tsirairay ny fikojakojana ny foto-drafitrasa eo ambonina toy izao hampateza azy. Tsika zao fagnavozana anisan'ny zavatra ny siany korotana teto Madagasikara ny tsy fisian'ny rano ka hafatra atsika hoany zay misitraka zay fa manana ny foto-drafitrasa hoka zany samby hikojakoja ny fanagnana zay fa misy fitondram-panjakana moa tsy mitsahatra mampitombo zay foto-drafitrasa zay ka atsika zay fa nahazy zany hoka mba hitantana tsara samby ho responsable samby tompo zany amin'izay foto-drafitrasa zay. Ny distrika ny Mandritsara rehefa Andrinavaratra Analalava ary Antsui no ahitana ny commune ny sitraka ny rano fisotro madio avy amin'ny fandaranasa zara rano izao. Alafombavao makasika ny fiomanana amin'ny fifidianana amoraina hatrany ny fampisitra ny olom-pirenena hiditra anatin'ny lisam-pifidianana izay anaraka ny fivoarany teknôlôjia nisongadiny io nandritra ny sehatra ifampidiniana ny arana tamin'ny CNFUB tany Antsui Antsirabe ary Ambositra ezaka tao ho fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana rahantsika miaraka. Havaozina sy hatsaraina hatrany hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia no hanamaivana ny fahasahiranan'ny vahoaka ny fampidirana ny olom-pirenena feno taona anatin'ny lisam-pifidianana. Isan'ny lamina io amin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Nitarika ny sehatra ifampidininana ny cadre de concertation teto Antsui ho an'ny faritra Sofia ny rapporteur général de la CENI Andriamato Abraham Rajafetra Setraniaina azay niona mivantana tamin'ireo herivelona sy ny mpanao politika tanjona ny sy ny fahatokisana sy fangararana amin'ny fifidianana ifandimby eto Madagasikara. Velombola ireo mpisehatra ara-politika tato Sofia amin'izao fanavaozana mipaka amin'ny tontolo ny fifidianana izao. Tsy ahivona mofa ny volana Aprily ataona 4 no nisokatra ny fanavaozana ny lisam-pifidianana hatramin'ny Aprily 7 Nisy ny fakan-kevitra ny arahana tamin'ireo herivelona rehetra misy eto Antsirabe ankoatra ny fanazavana momba ny fifidianana indrindra fa ny fisoratana anarana ao amin'ny lisam-pifidianana nataon'ny CENI. Nisy ny fangaraharana, ny fahitsina, ny fitovinjo amin'ny asa iandreketana no tanjona eo anivony ny vaomera mahaleo tena amin'ny sahana fifidianana. Ho an'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy dia misy ny fomba fiasa napetraka. Ny fiarahamentan'ny olom-pirenena rehetra no ahafahana mifehy ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana araka ny lalàna. Mba ho fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra ny fifidianana ho avy, manomboka amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena zany sy ny manaraka. Dia zava-dehibe ny fanomanana izany ka mitomboka amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay miainga avy amin'ny fokotany. Tonga teto amin'ny distrika nambositra ny ekipa ny CNFUB nanatanteraka atrikasa nampahafantarana an'ireo mpikarakara izany aty an-toerana ny fitsipoka rehetra sy ny asa miandry an'izy ireo. Tsy adidin'olo tokana ny raharaham-pirenena ka manentana hatrany zareo tompon'andraikitra mba ho samy andray anjara amin'ny manandrify azy ny tsirairay. Atrikasa nanasana ireo mpisehatra samihafa amin'ny raharaham-pifidianana eto anivon'ny distrika, ireo solotenana antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny aina aman-jery ary ireo rafitra voakasika amin'ny fizotra ny fifidianana. Ity atrikasa ity dia tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny CENI amin'ny fanamafisana ny mangarahara, ny fandraisana anjarany rehetra ary ny fifampiresahana mitohy amin'ireo mpisehatra ara-pifidianana. Izany dia ho fanohanana ny fananganana sy fampandehanana ny sehatra ifampidiniana maharitra eo amin'ny sehatra nasionaly sy eo anivon'ny distrika. Namafisina teto fa ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fifanan-kalozan-kevitra mba hanatsara hatrany fitantanana ny raharaham-pifidianana sy hanamafisana ny fitokisan'ny olom-pirenena amin'ny rafitra izay efa misy. Arahantsika mitambatra izao kosa ireo hetsika manodidina ny fiomanana amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Mba tsy hiverena ny tranga ny seho nandritra ny taom-baovao 2024 tamin'ny hôtely iray izay nagnapoaka afomanga tsy nagnaraka fepetra izay naratrana olona dia nandray izao fanapahan-kevitra magnaraka izao ny préfet ny Sainte Marie Rasolofimanana Barjon Patrick miaraka amin'ny OMC élargi eto an-toerana mandritra ny fankalazana ny fety ny fa 24 Jona. Nampiarana mandritra ny fetim-pirenena amin'ny titona ity ihany koa hoy ny préfet ny Sainte Marie ny toromarika avy amin'ny filohampanjakana ny fanavaozana ny anaovana fitafy gasigasy sy mandritra izany. Misy ihany koa ny arrêté efa navoaka mandrara ny fivarotana sy fampiasana ny laser ny tsipopoaka na ny pétard. Isokatra ny 1 Jona izao ny lampiazo
tsy farany raha tsy amin'ny 4 jiona mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena izy fizarana vatomamy sy arendrina ataon'ny lehibe ny filomvana mivady ary olomboafidy ny solombavamboaka sy ny be ny tanàna ampiavaka ny fankalazana amin'ny tindry mitoraka ity ny fandraisana anjaran'ireo sambo amin'ny matso lehibe mandritra ny 4 jiona ary fanomezana mari-pangasitrahana ho an'ireo commandant ny asa tamin'ireo sambo mpitatitra na vita be ary ireo tangalamena 3 isaky ny vokotany ny commune no anolotra izany. Tanjony fiadijian'ny distrika ny Moramanga ny hisiny ny fiara-miasa bebe kokoa eo amin'ny sampandraram-panjakana misy eto an-toerana. Lamina napetraka tato anatin'ny taona vitsivitsy ny mitety ireo sampandrara amin'ny alalan'ny fampiakaran-tsaina isaky ny alatsinainy voalohan'ny volana izay iarahan'ireo sampandrara miankina sy tsy miankina. Nampiavaka ity volana jona ity ny safidianan'ny distrika ny orinasa-panjakana Fanalamanga handray ny fampiakaran-tsaina teto amin'ny foibe toeran'ny orinasany Tsirinala noho ny fiara-miasan'ny mpitantana sy ireo sampandraram-panjakana. Fomba fanao aorian'ny fampiakaran-tsaina ny mampahafantatra ny asa ataon'ny sampandrara mampiantrano ka nandritra izany no nampahafantara ny tale jeneraly mpisolo-toerana ny asa ataon'ny orinasa sy ny fangataha-piara-miasa amin'ireo sampandrara rehetra tonga teto. Fantatra teto fa ho avery ny mpitantana ankehitriny ny fampiasana ireo poneny fotony hikojakoja sy hiaro ny ala ka olona mandrivo no indray haverina hiasa ato anatin'ny faritrala ny Fanalamanga. Raha ho an'ny sekretera jeneraly ny faritra Laotra Mangoro izay olom-baovao voavoatendry ka nampahafantarana amin'ny mpiara-miasa teto tsy avonina amin'ny fiara-miasa ny tenany mba hirosona amin'ny asa fampandrosoana. Namafisiny lehibe ny distrika tamin'ireo sampandrara teto ihany koa ny fanamafisana ny fanomanana ny fankalazana ny fetim-pirenena 4 jiona izay efa mipirinasa tanteraka ny komity handrindra ireo hetsika maro samihafa hoenty mankalaza ny fetim-pirenena eto amin'ny tanàna Moramanga. Hiavaka tanteraka ny fankalazana ny 20 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara aty amin'ny distrikany Manandrina satria akoatran'ireo fifananana ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina maro samihafa dia sambany no isy azakazaka bisikileta afaka andraisan'ny rehetra anjara karakarain'ny filohalevitry ny antenimera-pirenena afaritany Fianarantsoa solombavamboaka voafidy tato amin'ny distrikany Manandrina izay ahazona moto vaovao ho an'ny larina voalohany, bisikileta ho an'ny larina faharoa ary finday ho an'ny larina fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ireo rehetra ireo izay oravahan'ny fampisehoana maimaim-poana iarahana amin'ny tarika Tsiliva ny tolakandro ny 15 jiona ary ny podium hafanain'ireo mpanakanto vokatry ny tandy ny tolakandro ny 14 jiona aorian'ny matso lehibe sady fizarana ny amboara ho an'ireo mendrika nandritry ny fifaninanana. Amety hoetrany ireo hetsika fanamariana ny iray volany teny malagasy samy manana ny hetsika entiny anamariana izany ny fitalevam-paritra Tsiraray ndao ratsika miaraka. Ufamaobasana ny fomba mampanao ny tolo teo aloha no nentina anamariana ireo volana ho an'ny teny malagasy taty amin'ny renivohitra ny faritra Angalanjiro sambana ankalaza ireo ny sekoly famaranana tamin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana nasongadina manokana tamin'izao ny asa soratra Iarlanto Andriamangatina Patrick sy Jean Joseph Rabearvelo izay mpanoratra fatadaza teto amin'ny firenena tonga taty an-toerana zareo amin'ny faribolana sandratra avy any Tomasina izay nanampy betsaka ho an'ireo mpianatra amin'ny famakafakana ny lahatsoratra izay elinelany ny tononkalo noka tamin'ny farany herinandro lasa teo ny fotoam-panokafana izay ary misy ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpianatra izay mendrika. Tandomindoza manoloana ny fiborobo ny teknôlôjia ny teny malagasy ka ho fampiroboroboana ny teny malagasy sy fampandraisana anjara mivantana ireo ankizy amin'ny fanomezan-danja ny teny malagasy ity fifaninanana soratononona izay nokarakaray ny fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina atsimo andrefana ity vokatry ny fiara-miasa amin'ny Cisco toliara voalohany ary tafiditra amin'ny fanamarihana ny iray volany teny malagasy sy ny iray volany ankizy mampiray ny malagasy rehetra ny teny malagasy ka tokony homendanja. Fanomezan-tsoa Odine avy eo amin'ny CEG Mahavatsy voalohany no nahazo ny laharana voalohany ho an'ny kilasy fahaenina. Mahandry Nirina Emelia avy eo amin'ny CEG Centre ho an'ny kilasy fahafito ary Victoire Fredeline avy eo amin'ny CEG Ezaka kosa ho an'ny kilasy fahavalo. Fifaninanana soratononona ho an'ny ankizy mpianatra ao amin'ny kilasy fahatelo atao amin'ny EPP Mahia Lambo no nanamariana ny hetsika ho an'ny iray volany teny malagasy niarana amin'ny fitalevam-paritra ny kolotsaina sy ny serasera ato Sofia
tanjona ny fanomezana lanja ny teny malagasy indrindra eo amin'ny tontolo ny fanabeazana ho an'ireo ankizy sy famporisiana azy ireo azoto hianatra. Notolorana loka ireo telo voalohany zava-dehibe ny fahazotoana mamaky boky ho an'ny ankizy mpianatra ahafana mahafehy ny teny malagasy. Malagasy be fivoarana, tsara haingo, tsara vatsy, tsara simpy, tsara lasana. Fifaninanana antsotononkalo mifandraika amin'ny fitiavan-tanindrazana izay tafiditra amin'ny ray volany teny malagasy. Fifaninanana kabary amin'ny fiteny paritra. Sofina ny sodina vela mihira, farakizoro kosa n'olona dia vela iteny. Ireo no nanamarika ny hetsika ny ray volany teny malagasy izay amerenana sy hanomezan-danja indray ny fampiasantsika ny teny malagasy ranoray. Ny aliana ireo tanora mpianatra amin'ny fiteny malagasy no navohitra tamin'ity hetsika teto amin'ny fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina teto Bongolava ity. Notolorana fanomezana kahie sy stylo avokoa ireo rehetra nandray anjara ka amin'ny fety ny 9 Jona no anolorana ny loka ho an'ireo tafakatra tamin'ny fifaninanana tononkalo sy kabary teto amin'ny Tozikara Tsirony Mandidy. Teto amin'ny EPP ny Tembisambava noho santarana ny fanamarina ny ray volany teny malagasy tato amin'ny faritra Sava. Nifantoka tamin'ny fampianarana ny tononkira-pirenena amin'ny andininy rehetra sy ny fihetsika tokony atao rehefa mira ny iram-pirenena ary ny fagnitiana ny fomba fanoratra sy fomba fanonona teny malagasy izay fampiasa andavanandro nefa diso ny hetsika natao. Fiara-miasa tamin'ny sekoly EPP ny Tembi sy ny zandaromeriam-pirenena Sambava no nahafahana nanatanteraka izao hetsika izao. Zava-dehibe ny fafehezana ny teny malagasy. Uny talemisahana ny raharaha sosialy ny faritra Sava raha ny solitena ny lehibe ny faritra nanome voninahitra izao hetsika izao. Notsindreny fa ankalazena amin'izao volana Jona izao ny ray volany teny malagasy sy ny ray volany ankizy. Tompoko klasy tompoko vavy atapitra tanteraka ny oran'ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano naraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana izay fampalalam-baovao izay manome fotoananao amin'ny manaraka indray felomatoko.